Ny sabotsy fahafito ny volana novambra 2024 lasa teo ny tonga tao Fianarantsoa, ny ray tamin'ireo lokomotiva misy 3 nafaran'ny fitondram-panjakana ho fanarenana indray ny fitaterana an-dalamby ao amin'ny zotra Fianarantsoa Côte-Est na ny FCE. Niroso tamin'ny fampidinana ny lohamasinina ho amin'ny garan'ny Fianarantsoa avy hatrany ireo teknisianina. Dingana manaraka ny fandefasana ireo lohamasinina ambiny, miampy ireo vagon nafarany. Kitro efaran'ny toe-karena amin'ireo tanàna rehetra lalovany ao anatin'ny faritra Mahatsatra ambony sy ny faritra Vatovavy Fitovinany ny FCE. Ankafiziny mpizahatany maneran-tany ihany koa ny fandehanana amin'ireo lamasininy FCE ireo izay mamakivaky tanàna maro. Tombontsoa lehibe ho an'ny faritra ny fahatongavan'io lohamasinina vaovao io, ary ho foana ny olana menjady amin'ny ponina, indrindra ireo tantsaha-pamokatra. Rehefa tsy mandeha ny masinina, miakatra avo 2 na 3 eny ny saran'entana, hiakatra ao Fianarantsoa na hitanao manakara. Raha R1,00 ny sarany mangahazo iray gony amin'ny masinina, lasa R3,00 zany amin'ny camion. Raha R2,00 ny sarandalana Fianarantsoa Ikongo, niakatra hatrany amin'ny 5,400 na R5,000 zany, miampy ny faratsiany lalana. Ankilan'izay, raha lalana tokony ho adiny 9 na adiny 8, atao 2 na 3 andro amin'izao fotoana. Matetika mitranga ny olana ara-teknika izay sy ahafahan'ny masina tonga amin'ny fotoana ara-dalàna. Raha hoe miala avy etsy Fianarantsoa talata ny masina tokony ho tafiditra ny manakara, mety hoe talata hariva na lahady maraina, taraika lejen'ny masina noho ny antony ara-teknika afahanteran'ny fitaovana. Dia manana tombontsoa lehibe amin'ny fahatongavan'ilay lohamasina satria zao besaka amin'ilay avy aty Fianarantsoa no mandeha masina. Ny antony misy vokatra avy aty amin'ny lala masinina, avy any daholo zany ny angano vokatra izay toerana tsy azo tomobily, dia miteraka tombontsoa ho an'ny vahoaka amin'ny lalan'ny roton'ny Fianarantsoa mandrapatonga manakara zany ny fahazahoanan'ilay lohamasina, ary amin'izay fotoana zay mba hiodinana le toe-karena izay toerana tsy azo tomobily ho amin'ny faritry ny Fianarantsoa iny. Hatramin'ny andro ny fanjanahantany, tsy nisy fanavaozana ny lalam-by amin'ny FCE izay mirefy 320 kilometatra. Ahitana gara misy 720, tunnel 770 ka mirefy 1 kilometatra sy 270 ny lava indrindra amin'izany. Raha ny antotanisa azo, manodidina ny 2 hetsy ireo tantsaha miankina amin'ny fisian'ny masinina. Izy ireo izay any amin'ny toerana tsy tonga ny fiarakodia. Tao anatin'ny roa taona izay, tsy misy afa-tsindro miverina Fianarantsoa manakara sisa ny vitan'ny masinina ao anatin'ny herinandro iray. Antony mahafeno hipoka azy ary mahatratratra any amin'ny 400 ny mpandeha ao aminy, miaraka amin'ny entana hatrany amin'ny 200 taonina.